Mbola manolotra ny araba sy ny firarian-tsoa atsika rehetra izay manaraka hatrany ity fandarana ity amin'izao fotoana manokana izao. Ny fiadanan'ny tompony sy ny fahasoavan'i Jesosy Kristy ho amintsika rehetra mirary ny famonjena sy ny fanambinana avy amin'Andriamanitra ho ahy sy ho anao mandritra izao fotoana izao ary mandritra ny androm-piainantsika rehetra. Amen. Ny lohateny izay hojerentsika dia hoe mamoa be ao amin'ny Kristy, mamoa be ao amin'ny Kristy. Mialohan'ny andiniantsika izany lohateny izany dia andeha isika hiaraka hivavaka. Hiaraka hivavaka isika tompoko. Rainay izay any an-danitra misaotra anao zahay, mbola nanome anay indray fotoana ahafahanay mandinika ny teninao eto. Koa mangataka ny fanahinao masina izay hitady-dalana anay mandritra izany fotoana izany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no angatanay mivavaka. Amen. Eny ry havana, ny mijerentsika nandritra n'izay fotoana maro ny fanesy teto izay dia mahakasika ny toetran'ireo mpianatra dia izay toetra tsy maintsy hiainantsika mba ahatonga antsika ho afaka hiaina ny fiainan'ny lanitra izay fiainana mandrakizay tsy misy alahelo, tsy misy sainto, tsy misy tomany, kanefa ihany koa tsy misy fialonana, tsisy ady, tsisy ranomaso fa fiadanana sy fifaliana mandrakizay. Amin'ity anio ity isika dia misy lohateny anankiray izay hojerentsika dia ilay mpianatra mamoa voabe. Raha misy fifaliana tahaka an'ilay hoe reharehan'Andriamanitra, ilay hoe maharitra amin'ny teniny tahaka ny Joba sy ireo mpanompon'Andriamanitra izay nireharehany fa mahatoky azy ireo, dia anisan'ny zava-dehibe amin'Andriamanitra ihany koa ny fisian'ny voa eo amin'ny mpanompony na eo amin'ny mpianatra Kristy izany. Zao no voasoratra ao amin'ny Jaona 5:20 ka ny 9:5. Jaona 5:20 ka ny 9:5. Jaona 5:20 ka ny 9:5. Izany no ankalazana ny raiko mba hamoaza anareo be ka ho tonga mpianatro ianareo. Rehefa mamoa be zany dia tonga mpianatro Kristy isika. Ny ankalazana an'Andriamanitra, ny voninahitr'Andriamanitra zany dia isika mamoa be, ny hamoaza antsika be eo amin'ny fiainana. Ary tena marina tokoa zany, na ny mpamboly aza ny reharehan'ny mpamboly dia mahita vokatra tsara. Mba nanandrinanam-boly voankazo kely eo an-tokotany eo zay, dia misy voaniny, fa fifaliana tsy roa aman-tany ny mahita an'ilay voany izay azo amin'ilay novoleny tananao. Dia tahaka izany, voninahitr'Andriamanitra ny fisian'ny voatsara eo amin'ny mpanompony na eo amin'ny mpianatra Kristy. Zao nambaran'i Jesosy Kristy eo amin'ny Jaona 5:20. Jaona 5:20. Izaho ny voaloboka, ianareo ny sampany. Izay miray amiko ary zaho aminy dia mamoa be izy, fa raha misaraka amiko kosa ianareo dia tsy mahay manao na inona na inona. Inona zany ny tsy ambaratelo azahoana vokatra be ao amin'ny Kristy. Izaho ny voaloboka, ianareo ny sampany. Izay miray amiko ary zaho aminy dia mamoa be izy, fa raha misaraka amiko kosa ianareo dia tsy mahay manao na inona na inona. Voninahitr'Andriamanitra ny voabe, fa ny misaraka amin'ny Kristy dia tsy mahita na inona na inona ary tsy mahay manao na inona isika.
mba azahoana n'ilay vokatra zany a dia tsy maintsy miaraka amin'ny Kristy isika. Tsy mahazo misaraka aminy, fa raha vao misaraka aminy isika dia tsy mahay manao na inona na inona. Ny vokatra resahana eto dia tsy inona fa tena fanehoana fibebahana amin'ny fiainana. Fanehoana fibebahana amin'ny fiainana. Fanehoana ny toetra tsara eo amin'ny fiainana. Izao no ambaran'ny Matio toko 7 ny andininy 17. Matio toko 7 ka ny andininy 17. Dia toy izany, ny azo tsara rehetra dia mamoa voatsara, fa ny azo ratsy rehetra dia mamoa voaratsy. Ilay fifandraisantsika amin'ny Kristy no mametra antsika ho azo tsara na ho azo ratsy. Rehefa miray aminy isika, miray amin'ilay fototra, dia Jesosy Kristy ilay fototra voaloboka, dia hamoa voaloboka be isika. Amin'ny Romanina toko 1 ny andininy 2. Romanina toko 1 ny andininy 2. Romanina toko 1 ka ny andininy 2. Dia izao no ambaran'ny soratra masina. Fa ankehitriny rehefa natao afaka tamin'ny ota ianareo ka efa tonga mpanompon'Andriamanitra, dia manana ny vokatrareo ho amin'ny fahamasinana ary ny farany dia fiainana mandrakizay. Ny vokatra tadiavina amintsika izany, ny vokatra izay andrasana amintsika izany dia tsy voaloboka, fa fahamasinana eo amin'ny fiainantsika. Hoy izy hoe ankehitriny rehefa natao afaka tamin'ny ota ianareo ka efa tonga mpanompon'Andriamanitra, dia manana ny vokatrareo ho amin'ny fahamasinana ary ny farany dia fiainana mandrakizay. Ny vokatry ny fialana amin'ny ota dia fahamasinana ary fiainana mandrakizay. Ry havana, ny tena voninahitr'Andriamanitra dia ny fiainantsika miaina ny fiainam-pahamasinana. Izay ny vokatra, izay ny voabe andrasana amintsika, dia fiainam-pahamasinana eo amin'ny fiainana maha-kristianina. Ny mpianatry Kristy izany, ny atao hoe mpianatra, dia manana fiainam-pahamasinana. Izao no ambarany. Izany no ankalazana ny raiko, dia ny amoazanareo be ka ho tonga mpianatra ianareo. Rehefa miaina an'izay fahamasinana izay isika, dia mpianatry Kristy. Izany hoe mpandova ny fiainana mandrakizay. Rahalahin'i Kristy, ankohonan'Andriamanitra. Koa mamoaza voamendrika ny fibebahana ianareo. Matio toko 7 ny andininy 9. Koa mamoaza voa miendrika ny fibebahana ianareo. Aoka hanana fiainam-pibebahana, aoka hanana fiainana fahamasinana isika. Ny tena marina dia hoy Jesosy Kristy hoe izaho no nifidy anareo. Andevaka itsika ao amin'ny Jaona. Jaona toko 15 ny andininy 19. Jaona toko 15 ny andininy 19. Tsy ianareo no nifidy ahy, fa izaho no nifidy anareo ka nanendry anareo mba handeha sy hamoa, ary mba hareta ny vokatrareo, mba homeny ray anareo izay rehetra angatahinareo amin'ny anarako na inona na inona. Ry havana, tena ny fiainam-panoloran-tena, ny fiainana manaiky hanaraka amin'izay nosoritan'i Kristy fahandehanantsika, dia manome antsika ny vokatra, dia tsy inona izany fa ny fahamasinana, ary manome antsika ihany koa teny fampanantenana, dia ny andraisantsika izay angatahintsika amin'ny anaran'i Kristy na inona na inona izany. Tianao ve ny hazo valim-bavaka? Tianao ve ny hazo izay angatahinao amin'Andriamanitra na inona na inona?
aoka hitoetra amin'ny nandehanan'i Kristy isika. Aoka hifidy izay nanendrenantsika andehanantsika isika. Ka hamoa dia ny voan'ny fibebahana izany. Rehefa manao izany isika dia mampanantena Jesosy Kristy fa izay rehetra angatahinareo amin'ny anarany na inona dia omeny ray izany. Amin'izao andro farany izao dia ilaitsika ny manolo tena. Ilaitsika ny manolo tena. Misy kokoa mihoatra noho ny tamin'ny lasa rehetra. Hitantsika ny toe-java-misy, ny tontolo iainana ankehitriny, ny toetr'andro efa fantatsika, tsy resahana intsony. Ny zava-miseho eo amin'ny lafiny ara-politika sy eo amin'ny lafiny ara-piarahamonina sy ara-sosialy ary ny tranga miseho maneran-tany dia efa famantarana fanambaran'i Kristy mialoha ireny. Izao no ambarany eo amin'ny Matio 7, ny 10. Matio 7, ny 10. Ary indro efa mipetraka eo amin'ny fototry ny hazo sahady ny famaky, koa ny hazo rehetra izay tsy mamoa voatsara dia ho kapana ka atsipy any anaty afo. Ny hazo eto tsy ny hoe sapin na hoe kininina, fa izaho sy ianao no ambaran'izany teny izany. Rehefa tsy hamoa voatsara isika, rehefa tsy hamoa ny voan'ny fahamasinana sy ny fibebahana isika, misy fetrany ny famindrampon'Andriamanitra dia atsipy any anaty afo. Ambarany, indro efa mipetraka eo amin'ny fototry ny hazo sahady ny famaky. Teny ambara dia izao: kely sisa ny fotoana ananantsika, hararoto ny fotoana mbola mety, azo amoazana amin'ny alalan'ny fibebahana sy ny fanamasinana ny tenanao, mba ho voatsara eo aminao zany, ka ho rehareha sy ho fankalazana an'Andriamanitra ny fisianao sy ny fiainanao eto amin'izao fiainana nametrahana anao izao. Ny faniriana, ny antso atao aminao dia nofidian'i Kristy ianao hamoa, haharitra amin'izany voatsara izany, ary indrindraindrindra mba hanarahanao an'i Kristy, koa tapaho ny hevitra hanoka tena, tapaho ny hevitra hanokana ny fiainanao mba hazo hamoa voatsara ianao. Ka raha ho avy tampoka, ikapa tampoka ny famaky izay efa mitehaka eo amin'ny fototry ny hazo, dia mba hita voa eo aminao ilay raintsika izay any an-danitra. Dia ho voatsara amin'izay fotoan'izay, dia ho voninahitr'Andriamanitra ny fiainanao. Ary ianao kosa hahazo izay nangatahanao, dia tsy noho izany fa ny fiainana mandrakizay. Mitahy ianao anie ny Tompo, ampahery ianao ka mba hamoa ny voatsara ny fibebahana sy ny fahamasinana ny fiainako sy ny fiainanao. Hivavaka isika. Rainay izy any an-danitra, misaotra anao zahay noho ny amin'ny teninao izay manasa anay indray mba hanokana ny fiainanay ka hahatonga anay hanana fiainam-pibebahana ary hanana fiainam-pahamasinana. Sarotra mandrakariva izany, indrindra amin'izao andro farany iainana izao. Betsaka ny sakasakana ataon'ny fahavalo tsy ahatanteraka izany. Betsaka ny fakapanahy sy ny zavatra maro samihafa ambolen'ny Satana mba hahatonga anay ho tery ka tsy hamoa voatsara. Raha eo, mitalaho ny famindramponao sy ny fitiavanao ary ny hery avy aminao zay mba hanovanay mba ho tonga hazo mamoa voatsara. Ka raha ho avy Jesosy Kristy dia mba hita voatsara, hahita finoana ao anatinay ka mba ho isan'ny andovan'ny fiainana mandrakizay. Tahio ny mpanaraka izao fandarana izao, ny fiadananao anie sy ny fahasoavan'i Jesosy Kristy ary ny fitahiana mananambiampy ho aminay rehetra, ary ho anao rery ihany ny voninahitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no angatana izany vavaka izany. Amen. Dia izay no namarana ity fandarana ity nandritra ny fotoana maromaro
mirary ianao hotahian'Andriamanitra ary mirary ianao handray ny famonjena avy amin'i Jesosy Kristy tompo ho an'Andriamanitra rery ihany ny voninahitra ho antsika rehetra ny fiadanana velomatoa.